Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Ritaranaki Jakoba, avia ary aoka isika handeha amin'ny fahazavan'i Jehova. Amen. Vavaka isika ry havana. Midera ny fahatsaranao zahay ray zanaka fanahy masina, manome voninahitra ny anaranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ray malalo, miankohaka manoloana ny falebiazanao ary mitsaoka manoloana ny famasinanao. Saotra ny fofonaina, saotra ny fahavelomana, mbola omena ho anay tsirairay hafa zava-dehibe aminay tokoa zany, mbola afanay manisa ny andronay sisa izany. Amin-drafoka miantra mpamonjy, sasao amin'ny rano soa zahay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tompo amin'ny ity maraina ity, ary dia irao koa ny fananao mahery, na masina anay, ampianatra anay, hanoro lalana anay, mba tsy handehananay ao anatin'ny aizina. Mitenena mpamonjy, mitenena amin'ny alalan'ny teninao, fa nilo ny tongotray tokoa sy fanazavan'ny lalanay ny teninao. Saotra tompo. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, avy any Nazareta, ary dia mbola mpitombona amintsika lalandava, ry havana ny fahasoavana, ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Teny izay mpahirezana antsika androany ry havana, dia ho jerevantsika zany amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy tompo, araka ny marika. Marika toko 4, andimy faha 1 ka hatramin'ny faha 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, moa entina va ny jiro mba hosarona ny vata famarana, na hatao ao ambanin'ny farafara, tsy hatao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy, fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina ho enti miaino, aoka izy hiaino. Ary hoy izy taminy, dinio izay teny renareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo, ary homena miohatra aza ianareo. Fa izay manana no homena, ary amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Amen. Ray masina, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Jiro no lazaina eto, araka ny tenitsika tao amin'ny andahatsoratra masina no vakiana teo. Jiro no lazaina, kanjo ny tenin'Andriamanitra no tiana ambara. Jiro diso toerana no kianin'i Jesosy eto, ka izany mahatonga ny fanontaniana hoe, entina va ny jiro mba hosaronana ny vata famarana, na koa hoe atao ao ambany farafara? Izany no hojerentsika ry havana amin'ity anio ity. Mandefa taratra ny masoandro izay raisy ny tany sy ny volana, izany hazavan'ny masoandro izany. Indraindray anefa ry havana, diso toerana ny tany, ka dia mibahana eo anelan'ilany masoandro ny volana. Inona ny zavatra mitranga? Indro fa atao mivaloarika ny volana, ka dia tsy dia mamiratra loatra. Izay ilay ataontsika amin'ny teny baiko hoe éclipse. Toy izany ny fomba ny tany sy izao tontolo izao. Takona Jesosy ry havana, tsy mamiratra ny teniny, mibahana manakona azy ny fanaony nofo. Azany nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza nanao hoe, aoka ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Hoy Paoly any amin'ny Timoty 2:2-7. Ny lolo-po mantsy ry havana, ny fankahalana, ny fiavona vonana, ny fijangajangana, ny firehariahana, ny rehaka momba n'izao fiainana izao, reny dia samy manakona ny tenin'Andriamanitra, koa moa entina va hoy ny tompo ny jiro hosaronana, araka izao fanontaniana izao. Raha mangina mantsy ny mpitoroteny, raha mangina ny kristianina, raha mangina ny voaositr'Andriamanitra, na koa mety ho variana amin'ny zavatra hafa ihany koa, toa resy Andriamanitra. Sanatria nefa izany,
ary dia niongana ny toeran-jiro. Iza io toeran-jiro io? Ny olom-boafidy, ny olom-boantso, ny kristianina. Ary dia mitakokoko ao amin'ny takonao ny jamba, ny mandringa, ny makela, ny boka, ny mahantra mitaraina fa tsy manam-pamonjena. Eto ny tenin'Andriamanitra maneho ny takona mampibaribary ny ratsy. Maneho ny takona milaza an Jesosy sy ny famonjeny izay nafenina tamin'ny endry sy ny manan-tsaina fa naseho kosa amin'ny zaza madinika araka voalazany Mateo 5:15-20. Ibebaka ary ny jentilisa. Eny fa na ny kristianina mety ho lavo koa aza ka anjainy kamelan-keloka azo ny famonjena. Izany ny ry havana no asan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no tanjon'ny tenin'Andriamanitra. Koa inona ary no asan'ny tenin'Andriamanitra raha dinina zao teny izao? Mitsilo ny maizina izy. Misy fanoharana manko no lazain'ny Kristy teto. Misy fanaka trano voatonona teto dia ny vata famarana izany sy ny farafara. Manimba ny asan'ny jiro ireo raha diso ny fampiasana azy hoy izy. Ndao raisitsika tsirairay avy zany. Ny vata famarana ifanakaloza ny mpamatra sy ny amarana, ny mpivarotra sy ny ivarotana. Ny vata famarana mantsy tamin'ny andro taloha dia vata famaram-bary io taloha. Famaram-bary. Dia misy fatiantoka raha vao mifandiso. Ijerena tsara ny feno sy ny latsaka ary ny mihoatra. Koa raha ampiarahina amin'ny asam-piangonana koa zany dia mitelina tanteraka ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra izay mikendry ny soa mandrakizay dia ninona dia ny famonjena izany. Koa ny olona mahavatra ny mahazatra ny fifanakaloza-piainana eo amin'izao tany izao dia lazain'ny tompo fa ny fitaky ny harena sy izao tontolo izao no mangeja ny fo. Ka tandremo ny tompo eto. Entina va ny jiro mba hosarona ny vata famarana. Ny fanoharana faharoa, ny farafara. Fanaka tsara amin'izay ilana azy fa tsy mifaninona akory amin'ny fampiasana ny jiro. Dia mibanjana tsara ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity ohatra ity. Misy tokoa mantsy ny manadino ny fiantsoana azy ka mifidy farafara sandoka, mifidy fiadanana mamitaka. Tsarovy Jonapa aminany Tarsisy no fidiny nefa dia Ninive no nanirana azy. Nitady tany malemy hanorena mpangady mantsy Jona. Ary dia niafina tao an-tsambon'olona. Nijapy zany izy, nijapy tao an-tsambon'olona. Ka dia notadiavin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rivo-doza izay saitana nendrika ny sambon'ny olona. Ry havana malala. Tadiavin'Andriamanitra koa ireny mpanompony ireny. Ireny mpanompony very ireny. Lasa nandeha nijapy amin'ny sambony hafa ireny. Ry havana. Raha mandositra isika dia izao taditio any amin'ny sambony hafany. Sao mila mitandrina fandrao handrendrika ny tsy mana-tsiny any. Hoy Jesosy Tompo. Ny amboahalo izy mandavaka. Ny voromanidina manana ny akaniny. Fa ny zanak'olona ozy tsy mba manana izay ametrahana ny lohany. Ny mpanompony kosa dia amboly fiadanana ka mifidy ny farafara ankositra. Hidina ao ambata ny Baiboly. Hidina ao ambata izy tsy ho hita ary asisika ao ambanin'ny farafara. Dia ny zavatra mampalahelo adino na ny pejy ny tenin'Andriamanitra aza mangina ny eritreritra tsy hita intsony na endriky ny Baiboly. Nefa indro kely. Ny mpanao ny sofina ve no tsy andre? Ny mpamorona ny maso ve no tsy ahita? Fantatro ny asanao. Hoy bokin'ny Apokalipsy. Saingy tsy renao ny feony. Mandefitra. Miandry ny fotoany fa
Tsy maika izy miandraisy ianao izy. Tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Teny ho an'ny fo tsy misorona izany, mba heritreretana ny efa natao sy mbola hatao. Manambara ny Andriamanitra an' Jesosy izany, fa na iodika vy na iodika vanana ny olona, na fomba inona no anakonana ny olona ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra sy anaronany ny fitiavany hamonjy ny mpanota, dia herim-po verimaina izany. Fa tsy misy takona na miafina izay tsy ho hita sy tsy aseho. Hitsilo no maisina ny tenin'Andriamanitra. Hamahany mpifatotra izy, hanafaka izay ampahoriana ary ampionona ihany koa ny malahelo rehetra. Tsy ny mazava ihany no hita ao amin'ny jiro havana, fa ny firehetana koa noho ny hafanany. Tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra, tsy ny manazava ihany no amin'ny famonjena ihany izy, fa izao mandoro koa izy ny valin'ny ota. Ny hafanana sy ny firehetana manko tsy mba misaraka amin'ny fahazavana ao amin'ny jiro. Koa hoy Paoly apôstôly hoe, lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Korinthiana 1:7-10 Ary hoy koa ny Tompo, inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao nefa very ny ainy? Inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Koa dia tompona andraikitra amin'ny tenany sy ny namany ary ny kristianina, ny mpitory ny filazantsara, izay manaiky hampiasan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenany tsy ho very, ary ny olona tsy lovony ho vovontsy. Ary ny mpitory ane, na dia matory sy matimaty aza, fa ny tenin'Andriamanitra kosa velona sy mahery. Ka maranitra noho ny sabatra roa lela ozy, ka manindrona hatramin'ny aina sy ny fanahy. Ary dia tonana toy ny sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Hebreo 4:12. Ananany rariny sady hainy tenin'Andriamanitra atao ny mitsilo ny maisina noho ny fahazavany sy ny heriny, ary ny firehetany omban'ny faharetany. Fa ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko Jehova tsy mba ho levona. Ao anatin'izany ny toky ho an'izay mihevitra sa ho maty antoka amin'ny andro lany. Ao anatin'izany koa ny fampanantenana vokatra amin'ny fampiasaina an'izany tenin'Andriamanitra izany. Koa torio ary ny tenin'Andriamanitra avako, raiso ampiaro amin'ny fiainatsika ary ny tenin'Andriamanitra. Mahefabe, tsy irery zasy ianao, fa momba anao, mombahy, ilay naniraka. Ao ny mafy, toareko sy renao mangidy, ao ny sarotra, toaresy va izasy ianao indraindray. Enoy ny Tompo izay mijery anao. Entina va ny jiro ho saronana? Koa ary heto ry avako, ary heto aneho ny takona hitsilo ny maisina. Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nonina tety amintsika namoy ainy teo amin'ny azo fijaliana. Izy no efa nampanantenantsika hoe, indro aho momba nareo mandrakariva, ambara-patongany fataperan'izao tontolo izao. Amen. Ivavaka sika. Sotra Tompo malala. Ankasitraka amin'ny teny izay nolazainao tokoa fa fanilo ny tongotsay sy fanazavan'ny lalanay ny teninao. Masina dia masina ny teninao. Taio ary Jesosy izay rehetra voalaza, eny fa na dia bitika monja tahaka ny voatsinapy aza no raisinay tao anatin'izany teny be da be voatonina teo zany, dia afaka hitandremanay ny didinao, hanefanay ny adidy masina, ary ihany koa handraisanay ny teninao hitsirika hamoa voatsara amin'ny fiainanay.
Raisoary ny fitahina ry havana izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina antsika samotanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahintsika, ny aintsika ary ny tenantsika ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'ny Kristy mpamonjy antsika. Mahatoky izay miantso antsika sady izy ihany no anefa izany. Koa dia mandehana roy ny tompo amin'izao herinao izao. Ianao kosa raha io, zanaka fanahy masina, atolotra ianao ny haja mamboninahitra ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra izany, mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Aleluia. Amen.